MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, isacham tel Suruajiv. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Hamory ireo mpiaradia amin'ny ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny zoma izao ireo candidat ho filoham-pirenena mivondrona amin'ny collectif des candidats izy ireo izay nametraka ny taratasy fangatahana lalana teny anivon'ny préfecture androany. Mizara roa mazava ny mpanao politika eto amintsika hoy Tabera Randriamanantsoa androany. Ankoatr'ireo tia tandrazana, maro ireo mpitady seza sy vola toy ireo mpanao politika teny amin'ny CCI Vato ny farany herinandro teo izay tsy manana intsony etika politika raha ny fanazavany. Manana vahaolana maharitra miainga eny fotony ho an'ny sehatry ny lavanilina ny candidat larana faharoa azo Andriana Narvelo. Isan'ny zava-dehibe ary tsy azo lavina amin'izany raha ny fanazavany ny fanomezana lanja ireo mpisehatra rehetra miainga eny fotony. Mahazo vahana ny tranga fanapahan-doha any amin'ny faritra Atsimonosy amin'izao fotoana, goragora ny fitandronan'ny filaminana ka mampirongatra ny tsy fandriampahalemana hoy ny solombavambahoaka ny distrika Nampany. Any ivelany, tonga ho maly tany amin'ny désert any États-Unis ny sombin'ilay astéroïde mitrandrahan'ny NASA. Milanja 590 grama ity ampahana astéroïde izay anaovan'ireo mpikaroka fanadihadiana mikasika ny fiatombohan'ny tany sy ny izao tontolo izao ity. Ary avy hatrany ary ny andinindinindreo. Alatsinainy fa 5 ny volana septambra taona 3 ampifaliana trano tongo kilasy tongo vavy no hitsidiany indray. Tokatranao amin'ity alina ity tonga soa ato anatiny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao ihany koa anaraka izany. Hoentitsika manokatra ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity manaiky daholo ny rehetra amin'izao fotoana izao fa fividianana ihany no hanomezana na ampindramana fahefana avy amin'ny vahoaka. Kanefa fividianana tsara homana no ilaina ao anatin'izany, fividianana madio, magarara ary tsy mitanila sekeny rehetra ihany koa. Tsy izany anefa no hita amin'izao fotoana izao, atao daholo ny fomba enti mampandresy olona iray. Dia iza no ino izay vokatra evoaka eo. Krizy lalina no hitrangy eto Madagasikara raha miziriziry ireo mpitondra amin'izao fotoana izao. Izay rehetra izay no andeha entintsika ao anatiny matoa an-dahatsoratra Gaetan Andriatsilavo. Tsy misy miady hevitra ny amin'ny isin'ny fifidianana amin'ny ity taona 2024 ity. Tapitra ny fepitoam-piasan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy maintsy soloana izy ka amin'ny Janoary 2024 dia filoha vaovao no hitondra any Madagasikara. Fifidianana no ahatongavana amin'izany. Dia vaovao faritra fa ny 7 ny volana Novambra ny fihodinana voalohany ary ny 20 ny volana Desambra ny fihodinana faharoa. Tsy maintsy isy ny fihodinana faharoa. Rediredy izany premier tour de fitan-Rajoelina izany. Fa eo indrindra no mamperitreritra sy mila fitandremana. Efa miomana ampandresen'i Rajoelina fihodinana voalohany sahady ny mpitondra sy ny mpikarakara fifidianana. Ary voapirofo isan'andro izany amin'ny fanapahan-kevitra sy fihetsika ataon'izy ireo. Dikany tsy misy antony anaovana fifidianana. Izay indrindra no mampijoro ny collectif des candidats misy 120. Miaraka amin'ireo solombavambahoaka, mitaky ny ampadio ny fifidianana, ampangarahara azy, tsy mitanila azy, ary hoe keny rehetra ny vokatra. Tsy ho tratra izany,
raha izao fomba fiasa mamoehatra ataon'ny ACC, ny CENI ary ny gouvernemanta izao. Ny gouvernemanta aza moa dia efa tsy ara-dalàna ny fisiny. Mila mitovy herijika ny mpifaninana, mila arbitra tsy miangatra ny lalao, tsy mila teriterena ny olona, isafidy izay kandidaty iny, tsy mila anaovana raha matahora ny olona. Amin'izao taonjato faraka amin'ny 20 izao ve, dia mbola asa maizimaizina, feno fitapitaka no enti-maka fitondrana. Amin'izao andro mazava izao ve, dia mbola misy maizitsaina manao ny fomba maloto rehetra hakana fahefana. Tsy maintsy atao ny fifidianana, saingy fifidianana tsy amin'izao endry ny karakarana azy izao. Mila madio ny kianja, tsy miangatra ny mpitsara, malalaka sy afaka misafidy izay tiany olona, ary voka-pifidianana tena izy no ivoaka mba ho ekeny ny rehetra. Matoan-datsoratra izay fa hamory ireo mpiaradia aminy ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny azomao avy izao ireo kandida ho filohan'ny pirenena izay mivondrona ao anatin'ny collectif des candidats à l'élection présidentielle 2023. Raha ny nambaran'izy ireo tamin'ity androany ity napetraka androany teny anivon'ny préfecture n'Antananarivo renivohitra, araka izany ny antota taratasy fangatahana lalana ho fanatanterahana izay etsika izay. Eo amin'ireo mpiaradia aminy ny zoma 9 septambra ho avy izao, ireo kandida ho filoham-pirenena mivondrona ao anatin'ny collectif des candidats à l'élection présidentielle 2024. Eto amin'ny Palais des Sports Mahamasina no anatanterahana izany araka ny nampahafantarana androany. Nametraka ny antota taratasy fangatahana lalana teny amin'ny préfecture n'Antananarivo renivohitra izy ireo ho fanarahana ny lalàna. Etsika izay natao hanomezana tatitra ny vahoaka malagasy makasika ireo fivoriana sy fihaonana nataon'ireo kandida 12 tamin'ny vondrana iraisam-pirenena sy ireo androm-panjakana ary ny hery velona maro teto amin'ny firenena. Teto amin'ny préfecture de police n'Antananarivo zay androany nametraka fangatahana amory ireo mpiaradia aminay amin'ny zoma avy izao ao amin'ny Palais des Sports ny Mahamasina. Rehefa avy nijery tany amin'ny Palais des Sports, ny programme amin'ny Palais des Sports moa zay dia malalaka izy io. Izay natonga anazy nanaovanay azy amin'ny zoma zao. Satria betsaka ny fanontanian'ireo mpiaradia hoe inona marina ny ivoriana sy fihaonana rehetrarehetra eny dia rariny sitsiny raha ohatra ka hanao tatitra amin'izy ireo dia ny candidat rehetrarehetra izay nihaona tamin'ireo ankolafy rehetrarehetra sy mpiara-miambonantoka amin'ny fikarakarana an'ity fifidianana ity. Izay no antodiana teto androany. Tsy misy antony manokana satria io zao ny tranom-panjakana malalaka dia mpanao politika rehetrarehetra tao daholo ny namory olona dia zay. Ifantoka amin'ny fitadiavam-baolana ho fanomanana ny fifidianana eto amin'ny firenena ireo collectif des candidats à l'élection présidentielle manomboka izao raha nambaran'ny solotenan'izy ireo hatrany. Manomboka androany dia efa natsahatra ihany koa aloha ny fanaovanay pré-campagne mba ahafahana mifantoka amin'ny fitadiavam-baolana amin'izao fanomanana ny fifidianana eto amintsika izao. Tsy tao an-toerana moa ny préfet Antananarivo tamin'io fotoana izay nametrahany ireo vondron'ny kandida ny antota taratasy io noho ny tsy fisiany ny fampahafantarana mialoha nataon'ireo solotenan'ny kandida raha nambaran'ny sekretera amin'ny préfecture androany. Tsy aiviny, nalalaka ny fanatanterahany filoha teo alohan'ny Rajoel ny famorim-bahoaka tao amin'ny Palais des Sports Mahamasina tamin'ny fahaenina ny volana septambra 2024 lasa teo, izay nanaovany kabary politika sy nilazany ny mbola hirotsahany ho kandida indray amin'ny fifidianana manaraka. Andrasana araka izany izay ho fanapa-kevitry ny eo anivon'ny préfecture n'Antananarivo manoloana ity fangatahana ity. Anao mizana tsindrin'ileo amin'ireo samy kandida ve? Sa mpitovy tantana ny rehetra eo ambany lalàna, isy ny filaminana sy ny fitoniana eto amin'ny firenena. Ny toerana angatahana lalana anatanterahana ny famorina izay amin'ny toerana mifefy ary anaty efitrano. Ny collectif des candidats izay miantso ireo mpiaradia aminy ny zoma izao etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina manomboka amin'ny 7 ora maraina hitondran'izy ireo ny tatitra tao aorian'ny fihaonana maro samihafa notanterahina. Ho hitantsika eo ny fivoaran'izay fa miariary amin'izao fotoana fa mizara roa mazava ny mpanao politika eto amintsika. Ho hita be Randriamanantsoa tamin'ity androany ity misy ireo tena tia tanindrazana ao anatin'izay. Maro ihany koa ireo mpanao politika mpitady seza sy vola toy ireo mpanao politika teny amin'ny sesy vato. Ny farany herinandro teo ho an'ireto farany tsy mipetraka intsony raha ny fanazavany ny atao hoe etika politika. Henri Florio. Mpanao politika vovidim-bola ary mpanao politika tsy manana ny foto-kevitra hijorony no maro anisa.
tamin'ireo izay niseho teny amin'ny CCI ivato farany teo fa manoana izao fitondrana izao ho ny mpanao politika Tabera Randriamanantsoa androany tsy sahy mijoro amin'ny fanarahan-dalàna ny mpanao politika hita teny anivony CCI farany teo raha nambarany no ny fahitana fa tsy tokony hirotsaka fidiana intsony Andra Joel no ny tsy fizakany intsony ny zoperenena Malagasy. Volontaire aloha dia misy mahamenatra misy ny fanaovana politika eto zao zany tena miavaka anankiroa misy ny mpanao politika eto misy mpanao politika tena hoantanindrazana dia isorana ireo candidat 12 reo miady an'izany hoe misy candidat anankiray sy tokony candidat satria mana nationalité vazaha teria se vato reny zany blokom-bazaha fantatsy reo fa tena vazaha olo toagnana vazaha teny hitondra ty tany ty mahamegnatsy misy tena mahamegnatsy misy satria olo mba hitategna mba manampahaitana reny olo avo mba nisy nitondra ministre sasany tamreny de sénateur sasany tamreny député sasany tamreny ary député en activité sasany de mbola manaiky candidat vazaha oetim-bazaha tena mahamegnatsy misy ary soiany reny le parasikakana mpanao politique parasikakana reny soiany fanseho mba sy vadibadika ty koa io ny sy megnatsy amreny koa rehefa mahazo ty koa ty avy koa izy mivadika teo fa soiany hitany vahoaka malagasy reto ny mpanao politique manahirany ary manimba ny ty tany ty amin'ny fanaovana politique sy manana foto-kevitra sy foto-kevitra engana fa resabola sisy foto-kevitra reny ary ny mpamaso vola anazy reny tonga teo tamin'ny sisy evata ny seho misy ny mpamaso vola anazy na mafisiny ihany koa fa isany manimba ny firenena Malagasy ny fivadibadiana palitao ataon'ny mpanao politika sasany tahaka ny hita amin'izao fotoana izao ka reny mpanao politika sy manana foto-kevitra zay reto de manana foto-kevitra reny de mazava réconciliation nationale et refondation de la nation et fédéraliste à la Malagasy zay ny foto-kevitra engana ary zay gn'arovanay nahaiza fivoriagna ataonay de reo na avidinay mana foto-kevitra fa resy izy foto-kevitra rivotra fotsiny etondrivotra haizany maresadresaky misy vola de lasa dolany mivadika sy mivadika ary ary zay ny manimba nyty firenena ty ary tokony lidera politique zany candidat reny tokony mahita an'ireny olo reny sy tokony andrean'ireny olo reny sony zany dolany renany avy tamihery razamampianina atao tena hoalahoala tamihery razamampianina nandeha tamy Ravalomanana nandeha tamy Didera Siraky reny olo reny tokony asina sazy amizay fa sy mendrika nyty firenena ty reny olo tamy sisy vato reny ny daty ny 9 novambra ho avy izao araka izany no hitsarain'ny vahoaka malagasy ny mpanao politika eto amintsika ka anomezany noty ny fomba ny tantanany sy fomba nitondrany ny firenena fa manana vahaolana maharitra miainga eny fotony ho an'ny sehatra ny lavanilina ny kandida laharana faharoa ajo andriany anarivelo isan'ny zava-dehibe ary tsy azo lavina amin'izany raha ny fanazavany ny fanomezana lanjo ireo mpisehatra rehetra miainga eny fotony ny fanatsarana ny sehampiariana lavanilina izay ampy ampandrosoana ny Madagasikara raha voafesy atao lara-pamena raha ny fanazavany Gaeton Andriatsilavo. Fantatsika tsara fa ny Dubai sy manodidina any samba manaraka vaovao daholo tsika. Inona ny arenany zareo any? Aza kosa volamena ty amintsika ihany no entiny any. Pétrole sy gaz ihany no arenany any. Tena areny zany satria zay no mampidi-bola be ho azy. Nandroso sa tsy nandroso Dubai sy ireo firenena arabo reo amintsika amin'ny teny androany zao. De fa maninona ty Madagasikara manana arena ekeny zao tontolo zao de miemotra. Nisy olana ane zany. Ny olona zany mahay mampiasa ny arenany ho tombotsoany. Fa ny antsika ny arenatsika nampahantra atsika. Satria io vanilina io volamena io arenatsika io nitrandrahana foana nge hatramin'izay fa tsy hoe nisy fotoana ka tsy nanao vanilina tsony na tsy nanao volamena tsony. De nefitsika memantra. Zareo mitrandraka ny arenany memanankarena. Zay zany le olana mila vana ao anatiny eo. Raha fantatra fa tena lara-pahamena io de io zany tokony raha arena ary tena anampy a Madagasikara de io zany tokony andraisan'ny fanjakana fepetra.
izay no ampahany tamin'ny resaka ny fanaovan'ny kandida larana faharoa ajo andrenanarivelo sy ireo solotenan'ny mponina atao voemara mikasika ny zava-misy aina ny tontolo Madagasikara raha mita amin'ireo firenena mandroso. Manan-karena isika saingy tsy mandroso vao maika mikorosofahana ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Manana vahaolana mikasika izany ny kandida larana faharoa ary vonona ny ametraka izany. Vahaolana maharitra miainga ny fotony raha ny fanazavana nomeny. Hoe tokony isy lalàna mazava manomboka izao ary zay vonona ny ametraka an'izany hoe na inona zavatra miseho eto amin'ny firenena na io fiovavan'ny toetrandro na io zavatra fanjakana tokony ametraka vola mazava isa-taona iarovana sy anampiana an'io arena io satria arena miteraka arena. Apiko le voalazan'ny namana teo ny hoe ny arena ndray miteraka arena fa tsy hoe arena mampahantra. Mitovy amin'le nresahanao teo ngamba le izy hoe ny olona miasa ndray no atao inona moa izy ianao teo? Ny olona miasa ndray nolazaina mangalatra dia ny olona mangalatra nolazaina miasa. Dia izay le izy mitotongana tanteraka. Dia tokony apetraka izay ny fanjakana tokony ametraka an'izany. Dia raha ny sanatria zany miakatra ny midina ny vidin'ny vanilina dia efa manana fepetra ho raisina eo ny fanjakana. Satria araka ny voalaza teo fambolena io izy député teo tsy voafehitsika foana. Rehefa miakatra be ny vidin'ny vanilina dia inona ndraiky io fepetra raisina mba ahafahana mizara ny tombony amin'izany raha pitso raha afaka pitso mba iarovana ny faritra io, iarovana n'le mpamboly sy mpisehatra ao aminy. Ary fanapahan-kevitra mikasika ny vanilina zany dia iza ny tokony tapahana? Aty fotony eto amin'ny capitale mondiale de la vanille zany no tokony nataony fanapahan-kevitra. Fa tsy any Paris, fa tsy any New York, na koa arany hoe any amin'ny Carlton mihitsiny, fa eto le izy no tokony tapahana. Ny fepetra rehetra mikasika ny lavanilina ny fotony no tokony mametraka izany. Iny fotony ihany koa raha ny fanazavana no tokony ametraka ny centre de recherche ho an'ny lavanilina. Iasan'ireo tanora miara-miasa mivantana amin'ireo tantsaha, manao fikarohana, manatsara ny vokatra, mijery ny tsena sy ny maro hafa. Maro ny manam-pahaizana malagasy afaka misehatra amin'izany hoy ny kandida ka ireo no tokony omena sehatra. Rehefa milamina miainga ny fotony ny fikarakarana sy ny fanatsarana ny lavanilina, mipetraka ny fahatokisan'ireo mpampiasa vola ho tonga eto Madagasikara. Ny mifanohitra amin'izany no hita amin'izao fotoana raha ny sehatry ny lavanilina ka mila fasahiana ny anova sy anatsara io sehatra io. Nanamafy hatrany ny kandida ajo andrenanarivelo larana faharoa fa efa vonona ny anome tanana ireo mpisehatra rehetra amin'ny lavanilina miainga avy ny fotony. Iverenantsika vetivety ny raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izao tsy mipetraka eto amintsika intsony ny demokrasia ary tsy voaja ny tany-tandalàna ho ny kandida Roland Ratsiraka tamin'ity Andohany hitantaratra zany amin'ny fanapahan-kevitra ny raisiny fitsarana avy momba lalam-pandrenona sy ny fomba fiasan'ny CENI. Tsy mazaka demokrasia ny fitondrana amin'izao fotoana raha ny fanazavana ka antony mahatonga ireo kolektif des candidats ihany koa hitaky ny fampanaran-dalàna sy ny fitsarana tsy mitanila ho an'ireo kandida rehetra sy ny rehetra ao anatin'izay. Aingo rakotondrina Kolo Fianaratsoa. Ny tsy fanajana ny lalàna indrindra ny lalam-pandrenana ny fitanilana hita sahady misy eo anivon'ny CENI ary ny tsy fampiarana ny demokrasia eto amin'ny firenena ireo no mampivondrona ireo kandida misy 20 fa tsy sanatria fatahorana fifidianana akory. Mivondrona ireo kandida koa satria ny antony maro samihafa ny tsy fanaran-dalàna izay atao amin'ny fanjakana sy ny androm-panjakana ohatra manatin'izany zao tsy fanajana lalam-panorenana satria ny HCC zany izy mitsy tsy manaja lalam-panorenana ohatra anatin'izany ihany koa ny CENI mitongilana izany hoe zay zany tsy mahazo mamory vahoaka fa kotabesy ny chef de district lava indrindra ohatra teto Fianaratsoa dia fimpirana antsokany tarobizy dia mody miteny foana hoe aza taitra ianao fa tonga dia ataovy invitation nefa izy avy eo manome pression tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao. Inona ny problème? Zay le tsy hanonga-mpanjakana fa tsy tanty ny fitondrana zany demokrasia satria izy tsy naompy tamin'ny fitantanana dia matahotra. Aoka tsy ho adino ny tantara fa ny zavatra hita fa tsy nety teo aloha ve no mbola ho averina indray ankehitriny. Zao ny vahoaka tsy afa-po mitaraina ary simba ny firenentsika dia matahotra ny fitondrana zay mahatonga anazy terena ny candidat tsy mahazo manafatra helicoptera tsy mahazo manao meeting amin'ny tokony izy
betsaka zany sakatsakana tsy mahazo miteny amin'ny TVM so ihany soananareo ohatra mikolo TV dia mahazo miteny zay satria télévision tsy miankina amin'ny fanjakana fa le miankina amin'ny fanjakana zay mahazo Madagasikara indray mandeha ray manontolo tsy mahazo andalovanay azadino ny tantara nidoran'ny olona ny TVM tamin'ny 2009 satria tsy nahazo nandalo tamin'ny TVM koa zay tamin'ny fotoanan'ny président taloha nitondra mbola zany ihany miverina ankehitriny tsy nandroso zany Madagasikara amin'ny lafin'ny soatoavina républicaine tsy nandroso Madagasikara amin'ny lafin'ny famividin'ny vahoaka malagasy tsy nandroso Madagasikara amin'ny lafin'ny toe-tsaina fa miempotra tanteraka ka zay mahatonga anay manao le collectif raha tsisy ny sampona dia tokony mitaky zay fanamboarana ny CENI zany hoe iny CENI zany tsy miasa fa CENI vaovao mitaky zay ny fidiranay ohatrany taloha tanatin'le CENI mitaky zay ny cour électoral spécial zany hoe tsy HCC tsony ny tsara fidianana fa ny cour électoral spécial mitaky any koa gouvernement vaovao zay zany takiny collectif inganiaka tafapetraka zany amin'ny herinandro ambony mirosoatrany amin'ny dinika sy fampiresana amin'ny fitatiavam-baolana sy ny fifidianana madio sy milamina moa ireto vondry ny kandida ireto ary mialanenina ihany koa ka tsy tokony anao be marenina ny fitondrana mba hisiny ny filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ao anatin'izay faniohon-kevitra politika sy manodidina azy zay hatrany dia tsy hiteraka filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra ao anatin'izao fiatrehana ny fifidianan'izao tsy fanarahan-dalàna samihafa misy ankehitriny ireo mpanao politika izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity tokony ho hita taratra ao anatin'izay fiatrehana ny fifidianan'izay ihany koa ny fampitoviana ny rehetra eo atrehan'ny lalàna andro vitsivitsy tsy hanomboa ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena tsy mbola mipetraka mandraka androany ny fatokisan'ireo mpiantsehatra maro samihafa ireo rafitra natao hikirakira ny fifidianana toy ny CENI ny ACC sy ny maro tsy voatanisa tsy hita taratra ihany koa ny tena fanarahan-dalàna raha ny nambaran'ireo mpanao politika hita miarihary ihany koa fa tsy mitovy ireo kandida eo anitrehan'ny lalàna fa misy amin'ireo kandida no mahazo ho tombon-daniny nefa ny amin'izao fotoana izao mbola tsy mitovy ny ataoko hoe fijerena ireo kandida maro samihafa satria ny antony mbola misy ireo mbola miandry fitaovana maro isan-karazany ary indraindray koa raha moa misy ao anatin'ny lalàna mbola misy tsy dia mazava loatra tahaka ny ohatra ny famariam-bahoaka inatiny ivelany zany amin'ilay resaka lalàna zany tiako resahany hoe tokony ampanarahana lalàna daholo ny rehetra na koa hoe tsy miteny hoe tsy miaraka manara-dalàna fa tokony mba hitovy zany zoan'ny tsirairay satria fifananana le izy ary tokony adio zany zay lalao zay rehefa ohatra ka ho tanterahana ihany le fifidianana satria hitantsika zao tsy voaingana misy tranom-panjakana azo anaovana fivoriana politika be mihitsy misy tranom-panjakana nefa na toerana privé tsy azo ny hafa anaovana famariam-bahoaka ara-politika ka ny fahitako azy aloha zany tokony ao anatin'ny atao hoe lalàna tokony voalaza tokony resahana alohan'ny anombohan'ny lalao mihitsy zay zavatra zay satria araka valaza teo mety eo amin'ny herinandro sisa dia tokony hanomboka zany ka so dia hiteraka korotana na hiteraka ataoko hoe fahasorenana ho an'ny maro samihafa le izy dia eo le hoe tsy fitovian'ny kandida tsirairay avy dia lasa hiteraka korotana eto amintsika izy avy eo mila hatsaraina ihany koa ireo rafitra natao hikirakirana ny fifidianana mba hipetrahany fifidianana madio sy mangarahara araiky ny rehetra raha ny fanazavana hatrany fahitantsika anazy misy zavatra maromaro tsy dia mazava ihany ao anatin'le na dia leo membre ao anatin'ny ACC ara misy mifandrayany amina gouvernement misy fandrayany amin'ny présidence fa ny tena mampety azy io zany raha fahitako azy aloha dia ny fanoloana na fanatsarana aloha zany fa sy dia hoe fanoloana fanatsarana le ekipa ao anatin'ny ACC azo atao tsara amin'izay amin'ny lafiny teknika na ihany koa atao hoe accord politique koa raha izay no ilazana azy fa hiteraka olana rehefa nisy olana foana hatramin'izay ny resaka fitsarana eo amin'ny resaka fifidianana ity ka tsy gambany mino tsy fotoana tsony sy ny ataoko hoe fanolanana aoriana fifidianana amin'izao taona efa misy atsika izao ka nitorohevitra zany ny sosikevitra hoe dia ny hoe entina ho asiana fanatsarana mahakasika an'io ACC io eny ary anatrany amin'ny CENI ihany koa mba hampadio sy hampangarahara ary hatonga an'le hoe fifidianana mba ho eken'ny rehetra ahina hiteraka savorivory izany ho hatrany ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity zava-dehibe araka izany ny fijerena ny rafitra manokana natao hikarakara ny fifidianana ka hipetrahany fatokisan'ny rehetra ny valim-pifidianana hivoaka eo mitaky fampiresahana amin'ny ero velona rehetra izany raha ny nambarina hatrany
La fomba vao hafa vetivety ny tanterana omaliny a global Ismaili Civic Day andro anokanana fotoana anaovana asa soa ny ara-piarabelona etsika maro no nentina nanamarian'izany raha ny teto Antananarivo renivohitra raha tsy laza fa tsy ny fanomezana kit scolaire ho an'ireo mpianatra toy ihany koa ny etsika fanomezan-dra ho famonjena ny ainy piarabelona Gaetan Andriatsilafo. Notanterana ny sabotsy lasa teo ny global Ismaili Civic Day andro natokana anokanana fotoana anaovana asa soa ho an'ny mpiarabelona. Firenena misy 520 no nankalaza izany ary isan'izany ny eto Madagasikara. Fampitaovana ireo mpianatra amin'ny sekoly ambaratonga fototra manerana ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra no natao tahaka ny tamin'ny taona lasa raha toa ka fampitaovana ireo mpanasa lamba tamin'ny taona 2024. Kit scolaire misa 703 no nozaraina nanitra izany izay niarahana tamin'ny première agence de microfinance, ny OSDRM, ny commune Antananarivo renivohitra. Satria ny fampianarana zava-dehibe loatra ho an'ny zanatsika zany satria io mba sehatra anankiray fandraisana lehibe indrindra sehatra lehibe indrindra amin'ny fampandrosoana ny firenena ngamba. Velim-pisaorana ireo ray aman-dren'ny mpianatra indrindra amin'izao fotoana mampiakatra tsy miato ny vidim-piainana sy ny fitaovam-pianarana izao. Kenjana ny fanenjena anazy satria ny ankizy maro andrano misy any amin'ny CG ny aty amin'ny bebe ny fameloma-tena koa mihasarotra be. Manamaivana kely aloha sady faly fo satria misy malala tanana manampy an'ny sahirana. Milamindamina zao amin'izao mahita hoe milamina zany izy amin'izao tsy mba misy fisaorana afaka sasavana avy any aminareo dia efa misaojabetsaka anareo zay. Nakasitraka sy nanolotra fisaorana ho an'ireo mpikarakara sy ny mpanolotra ireo kitireto ihany koa ny mpianatra izay nahazo fanentanana amin'ny tokony ilofosana amin'ny fianarana. Nahazo fotoam-pianarana zany nareo dia mila mianatra tsara dia jerena tehirizina tsara ny zavatra nomena anareo dia manantena fa hianatra tsara, hieny tsara ny mpampianatra ary aletina lavitra ny fiainana. Misaotra betsaka. Ankoatra ny fanomezana sy ny fampitaovana, nisy ihany koa ny fanomezan-draha nataon'ireo mpilatsi-tsakany tsitrapo. Zava-dehibe ho an'ny mpiaramonina sy ny ain'olombelona ny fanomezana raha. Tsy ny teto Antananarivo renivohitra ihany no nankalaza ny global Ismaili Civic Day. Nahitana hetsika maro ihany koa ny tao Toamasina sy Mahajanga. Mbola itony hetsika ary ezahana hitatra manerana ny nosy. Maromaro ny hetsika toy ireny indrindra manoloana ny fahasahiranana mianjady ny isan'ny tokantrano amin'izao fotoana izao dia izay ihany koa no hoentintsika miampita vetivety ao anaty doka fohy ny tsy fandriam-pahalemana indrindra ny trangana fanapahan-doha izay manomboka mahazo vahana ny amin'ny tapany atsimonosy amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny fahazato taona ny lycée Jules Ferry iray amin'ireo sekoly namoaka olomanga maro teto amin'ny tany teto na zany teto amin'ny firenena na tany velany ihany koa apahany amin'ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo manapitafa vetivety ary. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Université PEF, parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options.
développement d'applications et web, réseau et bases de données, droit, diplomatie et relations internationales, management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant monégasque compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Fahilac, ilay koba efa misy ronono, sady tonga dia efa vonona. Mety be ho an'ny ankizy satria tena be otrikaina, misy vitamine 12 sy mineraly 4, sady be fer sy calcium. Ary sady nona koa ny koba katsaka Fahilac. Matsiro aok'izany sady tena tiany ankizy ery. Na koba barim-bazaha na koba katsaka, mahameriny miara lehibe amin'ny Fahilac. Fahilac, mampitombo ny ankizy amin'ny mpifaliana foana. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Mamerina ny arabatra ny tombo klasy tongovavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-bavao amin'ity ala ity. Hoentintsika manokatra izay, isan'ny fikambanan'ny ray mampitambatra ireo vehivavy avy any amin'ny faritra Sofiany fivamamana ny fikambanany vaiavany mandry tsara mahajanga. Nisy ny fiarahan'izy ireo nitsangatsangana tany Antsahantiny farany herinandro teo ho mariky ny firaisan-kina. Ary nentin'ny fikambanana ihany koa nanaovana tatitra ny asa sy ny iraka samihafa nentin'ny fikambanana natao nandritra ny volana maro izay. Anja Robert Kolomajanga. Tetỳ amin'ny torapasiky ny Antsahantiny no ny fampitaona ny vaiavy ny fivamama na ny fikambana ny vaiavy ny mandry tsara eto Mahajanga ny tontolo andro ny sabotsy teo ny ara-niala sasatra ny tsangatsangana ho mariky ny firaisan-kina. Ny any moa zany andro natokanay hitrahofagna vaiavy ny mandry tsara no ny antony aroa. Voalohany nisy fandehanana tagny Port Berger zany nataonay namonjy journée mondiale amin'ny femme africaine à Sofia. Dia veo nisy tratro vaiavy mandry tsara national ke maro ny raha ny fampizaragna tagny agnisan'izany nahazo voalohany tamin'ny Miss Africaine zay dia nahazo koa Miss Mama ke ny fampizaragna amin'ny namagna le tsy afaka ke tagny moa zahay ny fety ny soma
atao koa zany mbo magnano satria aho fikambanana jiaby tsara samy mahazo tompony soao aby. Faharoa magnaraka zany vita moa ny vakansy tonga ny fidirana fa samy reradraraka fampidirana mpianatra mbo mandeha hely atao amoron-dranomasiny miova rivotro mikoragna mahampiravavy zahay agnatin'ilay fikambanana. Niorina tamin'ny taona 2014 ankalaza ny 10 taona nisy teto Mahajanga ny FIVAMAMA amin'ny taona 2020 izao izay ho atao amin'ny fomba manetriketrika hoy ny filohan'ny fikambanan'ny FIVAMAMA. Amin'ny taogno 2020 io izy feno 10 taogno izay kasaigny ankalazaigny amin'ny fomba manetriketrika koa. Dia fikambanana vaiavy avy mandry tsara na vadin'olo avy mandry tsara tsy ankanavaka fa mba maniry hiditra mandry tsara zany raisinay an-tagnandroa tsy magnavaka zany zay ka fô izy ndraiky mila vaiavy edy. Ankoatra ny fifanotronana amin'ny resaka sosialy na amin'ny karatsiana io na amin'ny kafaliana dia maro ny tombontsoa azo ao anatin'ny fikambanana toy ny fiofanana, ny fizaham-pahasalamana mahamaim-poana, ny fampianarana amin'ny tantana tokantrano sy ny maro hafa tsy voatanisa ka mitaona hatrany ireo vaiavy maniry tena tevin-daharana ao anatin'ny fikambanana ny FIVAMAMA. Mila amigny la fikambanana toy ato maro raha azo amin'izy toy ato vokatsoa iska alahady voalohany volagna amin'ny école normale amin'ny roa sasany fivoriagna ny vaiavy mandry tsara ao amin'ny école normale fivoriagnansika vaiavy tongava la fois mila amigny la izy toy ato miisa 520 amin'izao fotoana izao ny vaiavy ao anatin'ny fikambanana ny vaiavy ny mandry tsara eto Mahajanga. Ny firaisan-kina, ny fifankatiavana, indrindra ny fifanampiana eo amin'ny sampikambana no tena imasoana ao anatin'ny fikambanana. Ny lamina izay no azo ambara tamin'ity fitsangatsanganana izay nataon'ny FIVAMAMA tany Antsantia ity ka ny masoandro mody no nampisaraka teto. Izay ny hetsiky ny FIVAMAMA fa nitombo ireo taxi brousse voasazy ka tsy nahazo ny ainga teo amin'ny tompo fiantsonan'ny Fasankarana. Raha ny tao anatiny 3 volana farany hoy ny tompon'andraikitra teny Antoerana tamin'ity androany ity. Ho an'ny omaly fiara miisa 9 hitondra mpandeha ho an'ny Atoliara no tratra ka natonga ny ahafantarano ny fiangana ho anam-pandeha mahery ny ronjato teny Antoerana onona sainy. Nanomboka tamin'ny fotoam-pialatsasatra teo nasipanavozana no amafisina ny fitsirina teknika ireo taxi brousse ny antota taratasiny na ho an'ireo fiara izany na ho an'ny mpamily miainga eto Antananarivo isoroana ny lozam-pifamoivoizana. Tao anatin'ny 3 volana maro ireo fiara voaterina janona noho izay antota taratasy tsy ara-dalàna izay. Omaly mpandeha azo Antoliara mahery ny ronjato isa no tojo io olana io noho ny tsy fanaran-dalàna ny taxi brousse. Nisy tokoa ny olana antranga omaly izay tsy niakina amin'ny coopérative tsy niakina amin'ny mpandeha fa momba ny ataontsika hoe taratasy ny fiara. Iresakantsika momba ny atao hoe carte violette zany hoe nanao visite andro automobile zay tratra anakenina moa izy ireo zany tamin'ny Maliriva fa tsisy cachet enregistrement ny faritany ny carte violette dia zay validation zay zany no tsy tanteraka mety hoe milahatra loatra ve ny amin'ny faritany dia tonga dia namonjy ny ety amin'ny tompo-piantsonana le fiara araky ny lalàna zany dia tokony tsy mahazo mandray ny zotra andehanan'le fiara fa tokony soloana dia tsy nanaiky ny fampandehanana zany teto amin'ny contrôle au départ. Raha tokony hiala tamin'ny 4 ariva ireo mpandeha no io olana io tamin'ny 7 ariva vao tafiainga raha ny fanazavana ary ny fiara saika hitondra azy ireo ihany no nandeha rehefa nisy ny fifampirarahana noho ny tsy fahitana fiara hafa intsony. Ankoatra io olana mateti-piseho eto amin'ny tompo fiantsonana Fasankarana ihany koa ho an'ireo mpamily izay tokony efa anamarina ny toe-pahasalamany ahafahana mitondra fiara nefa tsy manatanteraka izany araka ny tokony ho izy. Amin'izao fotoana izao tsika lany visite médicale ny permis ny chauffeur ataony zareo photocopie misy manao photocopie misy olona tena hoe tokony anjarany sim angamba no mametraka ny hoe paikady mba afahana manenjika andreny olo ireny fa misy photocopie mihitsy ataony zareo amin'ny quittance dia asiny cachet dia omeny an'le chauffeur dia zay hita hoe tsy mitombona le izy rehefa tonga aty amin'ny contrôle au départ zany hita hoe tsy quittance navokany anivon'ny faritany ty quittance ty dia voatery rehefa tonga aty amin'ny contrôle au départ iny chauffeur iny dia tsy maintsy soloana chauffeur hafa zany na rehefa tsy manaiky ny tompon'ny fiara fa tsy soloana chauffeur hafa
de mijalona misy le fiara soloana fiara hafa ndray koa tokony anavao ny fomba fiasany eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ireo sampandrara isan-tokony voakasika amin'izay fitaterana atanety izay hoy ireo mpandeha teto amin'ny fasan'ny karana mialohan'ny asan'ny fiara ny tokony ataon'ny tompona andraikitra ny fitsiriana sy ny fanaramaso rehetra fa tsy rehefa iainga izay mitarika fahatarana ho an'ireo mpandeha araka ny fanatsidika tao anatiny lohatenim-baovao mahazovana ny trangana fanapahan-doha any amin'ny faritra Atsimonosy amin'izao fotoan'izao goragora ny fitandrona ny filaminana ny antoerana ary miaina anaty fasahiranana ihany koa ny mponina antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana hoy ny solombavam-bahoaka ny distrika ny Ampanihy Hilary Nasoniaina. Matetika tranga ny fanapahan-dohany amin'ny faritra Atsimonosy amin'izao fotoana raha ny taritra ny solombavam-bahoaka avy any Ampanihy. Mihasarotra ny fifehezana izany raha ny fanazavana na efa nisy aza ny fiara-miasa tamin'ny mpitandro ny filaminana noho ny tsy fampina. Afy ny fandriam-pahalemana voatany any hidina tany amin'ny resaka hoe misy trangana fanapahan-dohany any aminay tapan'ny faritra Ejeda. Nisy fiara-miasa amin'ireo mpitandro filaminana taorinana iny dia mbola nisy faty olona ihany. Zao azao vao mahazo mesazy koa hoe any amin'ny tapany Atsimony Itampolo faritra Nisoa misy tapadoha vaovao ndray vaovao vao azo koa ilazako hoe tsy ilaina akory ny mandefa olona miaramila be dia be eo Analakely nefa tsisy ninina io fa any aminay any amin'ny Andakira be any amin'ny Kizo be any mizaka ny tseranena ny vahoaka mbola tsipya amin'ny mpitondra ihany zany rehetrarehetra zany ny olana ihanan'ny vahoaka tsy ho tonga indray ny propagande dia ilaza ianareo hoe ho fehezina zany fa mandrakitiny androany mbola tsy voafehy tsy asanay solombavam-bahoaka zany hoe midina mijery ny fepetra rehetra atonga ny filaminana handro filaminana ny any amin'ny district fa misy tompona andraikitra fa noho ny hoe le vahoaka mitaraina aminay dia ataonay izay vitanay. Tsy ny goragora amin'ny fampandrina ny fahalemana ihany no antony mampirongatra ny fifamononana amin'ny faritra Atsimonosy raha ny taritra ihany fa eo ihany koa ny olana ara-tsosialy ny mponina ny fahantrana lalina sy ny fidangany ny vidim-piainana ary mety afara amin'ny fifamonona iny antony any aminay ohatra raisy koa any aminay ihany trandraka volamena eto dia mahafantatra ny rehetrarehetra hoe ihanina mpividy volamena tsy maintsy mitondra vola ihanina mpangady volamena ny mpangady volamena manana hajarina volamena ihanina tsy anasa ihanina gros bras dia ny fandriam-pahalemana tsy zarizary tsisy mandeha amin'izay loany dia efa ny hafarany dia hoe misy vola ohatr'izao ihanina misy volamena ohatr'izao ihanina misy volamena ohatr'izao tafio izy zay zavatra zay efa mitranga efa misy dia raha ny mpitandro ny filaminana raha ny amin'ny savorovoro misy amin'ny fanoman'ny fifidianana zao ka tsy mipetraka manao ny asany tsara ny tompona andraikitra rehetra dia ho tonga amin'izay lelazainao hoe ifampihinana ny vahoaka malagasy. Tsy mbola fahita tany amin'ny faritra iny ny fanapahan-doha saingy mahazovana izany ankehitriny noho ny fahasahiranan'ny mponina manatra ireo tompona andraikitra hijeraka ity olana ity noho izany ny solombavam-bahoaka ny distrika Ampanihy. Fa manoloan'ilay antsoavo nataony lefitra voalohany commune Ambobao anteroka ny Zomalasa teo makasikana ny sorany be ny tanàna azy teo amin'ny toerany ny lazandroany be ny tanàna atao anteroka fa fansorapotaka sy fanalana barakazo no nataony ity lefitra voalohany ity lefitra voalohany commune anteroka izay nilaza fa ny sorany be ny tanàna teo amin'ny toerany noho tsy fanekena iray tsy kombakomba tamina fanaovana soni taratasosy ka ny andaniny sy ny ankilany tamin'ity androany ity izay niarany laza ny ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny tribonaly Daniela Mino Arso. Mienjandrony tady eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny lefitra voalohany eo anivon'ny commune Ambohibao antehiroka amin'izao fotoana taorian'ilay fitarainana sy antsoavo nataony'ity lefitra voalohany teo aloha ity mikasika ny nampitsara ny ben'ny tanàna azy tamin'ny andraikitra izay nosaniny teo anivon'ny commune. Ity farany izay tsy hivina fa natsatry ny ben'ny tanàna tamin'ny andraikiny ny 12 septambra teo noho ny tsy fanekena iray tsy kombakomba tamin'ny fanaovana soni taratasosy ka mikasika ny fampivarotana fiara sy tany fa ihany koa noho ny tsy fanekena iray tsy kombakomba tamin'ny tsy fanaran-dalàna. Androany nitondra fanazavana ny ben'ny tanàna Ambohibao antehiroka fa ara-dalàna ny nanesorany io lefitra voalohany teo aloha io ary tsy mitombina ihany koa ny fiampanganana ataony'ity lefitra voalohany teo aloha ity an'ity farany. Araky ny lalàna 2014-2020
andiny ny faefatsambe folo am'zato dia misy misoratra an'izany mirakitra an'izany fa alalana feno an'ny be ny tanàna no manenjy ny lefitra voalohany ny lefitra faharoa ary mitovy amin'izay ihany koa ny fanalana azy fa tsy ilana décret ministériel izany na ilana fanapahana avy any amin'ny tribunal na mitia zay vao azony be ny tanàna atao fa ny be ny tanàna ny manenjy dia ny be ny tanàna ihany koa no afaka manala azy amin'izany anjaikitsasa amin'izany miteraka resabe iny fa amin'ny maha olom-boafidiny tenaka eto amin'ny commune na mpitantana tompona anjaikitra voalohany no anaovako an'izao fanazavana izao satria tsy mitombona ary tsy marina avokoa reny fiampangana ireny indrindra ny fanalam-baraka imasom-bahoaka ny be ny tanàna ny tenako moa zany afa-baraka manaraka izany koa ny commune ray manontolo ary ny fanosorapotaka ave tsy nahazo ny tambo-karamana izy nandritra ny 7 volana dia ny taratasy moa hoe dia efa misy manaporofo eto ambany maso eto ary ny karaman'izany lefitra voalohany zany dia mandeha eny anivon'ny banky any tipika azontsika porofona zany rehetrarehetra zany fa hoentina ny sorapotaka sy anakorontanana ny fitantanana eto anivon'ny commune ireny resaka reny raha efa nametraka fitoriana teny anivon'ny Bianco mikasika izao toetra raha izao io lefitry ny be ny tanàna ny esorina tamin'ny toeran'io nilaza ny ampiakatra ny raharay eny anivon'ny tribunal eny koa androany ity be ny tanàna Omboibao Antehiroka ity andrasana araka izany izay mety ho toy ny ity raharay ity sy izay mety ho vokatry ny fanadihadiana. Vaovao ny fahasalamana ireo ponina feno arivo atsinanana indray amin'ity taona ity no sitraka ny fizahan-pahasalamana maimaim-poana avy amin'ny fikambana médecin de l'océan Indien manampahaizana mihoatra ny 50 avy any velany no ifarimbona andray an-tanana sy tsabo ireo marary mandidina ny arivo sy ray alina hatramin'ny 2 arivo sy ray alina ho any toerana nandimy hatramin'ny 14 ny volana oktobra ho avy izao. Daniela Ino Arso. Sahirana amin'ny sehatry ny fitsaboana avokoa amin'izao fotoana ny ankamaroan'ny malagasy indrindra ireo any amin'ny tontolo ambanivohitra noho ny tsy fisian'ny prise en charge fa ihany koa noho ny falafosany fanafody sy ny saram-pitsaboana na eny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana izany na eny anivon'ny hôpitaly tsy miankina antony sy ny hetsika fizahan-pahasalamana maimaim-poana ataon'ireo médecin de l'océan Indien any amin'ireo tontolo ambanivohitra hanampiana ireo marary. Tsy manana atao hoe prise en charge ny ankamaroan'ny olona dia fotoana ohatr' izao zany ataontsika hoe occasion ahafahan'ny olona mitsabo tena ary tena miazakazaka ny olona satria tsy vitany hoe maimaim-poana le izy fa tena fitsaboana manaraka ny ara-dalàna nomenay satria misy ny spécialité rehetrarehetra dia akoatr'izay ihany koa manome ny fanafody izahay fanafody izay sahaza ny dosiny ilain'ilay aretin'ilay marary dia raha ohatra moa mbola misy tsy fetezana dia afaka miverina izy ao anatin'io fotoana io na mamonjy anay amin'ny toeran'ny mission manaraka mariana aloha zany fa ny médecin de l'océan Indien dia tsy manao mission amin'ireny vohim-paritany fa any amin'ireo toerana izay manahirana sarodalana ozytsika dia any amin'ireo toerana ahitana olona sahirana any ambanivohitra izay tsy manana ny fahefa-mitsabo aty amin'ny ambonivohitra dia zahay zany manao hoe mission de proximité zany hoe manakaiky kokoa ny vahoaka sahirana izay tsy manana izay fahafahana izay dia amin'izay hoe maimaim-poana zay moa le izy zany tsy ataoko totoa mazava ho azy matombotombo ny isan'ny marary dia afa-po ny olona mazava ny fitsaboana sy ny vokatra azo fa tsara dia manatona ny olona. Ny 10 amin'ny 14 oktobra ho avy izao no atao ity hetsika fizahan-pahasalamana maimaim-poana toy ny fikambanan'ny médecin de l'océan Indien ao feno arivo atsinanana ity misionnaire vahiny manodidina ny 50 ny fandrimbona indray tanana ireo marary mandritra izany. Ankoatra azy ireo omena sehatra andray anjara ihany koa ireo mpianatra eny anivon'ny Anjerimanontolo ao Toamasina. Izay université manakaiky an'ilay toerana anaovana mission no mandray anjara amin'ilay mission dia io ny any amin'ny doyen faculté no mifidy an'ireo mpianatra ireo sy ny tompona andraikitra any amin'ny sapam-pampianarana ambony dia hiatoanay tanteraka ny pré déplacement zareo ny sakafo ny toerana hipetrahany
mandritra n'ilay fotoana ary tombony manokana ho an'ny mpianatry ny aina amanjery manontolo ny fitsaboana dia misy fampianarana isan'andro izay omen'ny dokotera manam-pahaizana isatsokaziny aby mandritra n'io mission io ary tsy ho an'ny mpianatra rery izy fa ho an'izay kirakira ny ara-pahasalamana ao anatin'io faritra nalanjorofo io dia misitraka an'izay daholo. Tsy ivana andiany fa 7 ity hetsika fizahampahasalamana memempona karakarainy ny fikambanany médecin de l'océan Indien sy ireo mpiara-miombinantoka rabola sy ara-teknika aminy avy any La Réunion sy eto Madagasikara ity. Aorian'izao itoy any Ambovombe sy Tolagnaro ity hetsika ity ho an'ny taona ho avy. Fafakana mokatra sy nahazo tombony roapolona tao Amboasary be kily fatra tsy minosy rehefa nahazo fiofanana sy tohana avy amin'ny tetikasa iarahana amin'ny OIT izay vatsiny Japonais vola. Angatana ho roapolona ny antoerana ny tohizany tetikasa sy ny fanohanana amin'ny famahana ny olany famatsin-drano Gaetan Andriatsilavo. Ponina ao Atsimo-nosy manodidina ny 509 no nahazo tombontsomo vantana tamin'ny alalan'ny tetikasa iarahana amin'ny OIT izay vatsiny ny Japonais vola. Fanamafisana ny fahaiza-miatriky ny ponina ady amin'ny aitany sy ny krizy nateraky ny Covid-19 amin'ny alalan'ny asa maitso no tanjony ny tetikasa. Ahoana no afana manome vola ny olona nefa miasa izy mandrato fahaizana koa izy ao anatin'izay na manarina fotodrafitrasa anankiray na manorina fotodrafitrasa mihitsy ny ara. Tao anatin'ny iray taona mahery zay no niasan'ny tetikasa. Nahazo tombony ny ponina voakasika raha ny fijoroana vavolombelona nataon'izy ireo. Isan'izany ny fampiasana ny teknika mpambolena moderna ho an'ny ponina ao Amboasary. Nampiasa zezika ny hadignany lavaka raha toaka hamboly ny hady lavaka dia isia zezika dia isiana fanafody resaka vita malagasy resaka ravikazo fiarovana ny biby mihinan'izay masomboly. Nataonay ny famboleagna dia izao ny vokatsy ny azonay aminy. Isan'ny nisitraka ny tetikasa ihany koa ny ponina ao Ampisopiso Bekily afaka mamokatra vokatra ampilaminana ary mamoaka izany sy mahazo tombony izy ireo ankehitriny raha toka ny sedra olana teo aloha. Ka izahainany izao vita ty lalagna zay ty vokasoa amaay tsy misotrisotry fa minday vokatsy antsarety antognabily ambasikaleta humbambainta day vokasoa mahazo vola boakagny le afaka moly amin'ny tokantragno. Lehin'ny avy eto ny OIT dia fa nahafinaritsy anay. Andro moa tsy latsaky dia fa nanao barazy io. Zao zahay mba malaza hoe ampisopiso. Namboly tsako le fa nitombo ay fa nihany ay io. Le fa feno tragno traka ay ao mitiry soa. Mamboly hazo nanao biriky io. Amboara tragno. Sia aidina ze manimba ty raha toy. Miantika sazy. Vola ray hesina sazy ay azy. Itsinjovana ny tontolo iainana. Anatsarana ny toeram-ponenan'ny ponina. Nampianarina nanamboatra biriky ihany koa izy ireo. Fangatana ireo ponina ao Amboasary Atsimo sy ireo tompon'andraikitra eny fotony ny tohizan'ny tetikasa. Angatana izy ireo ihany koa ny hanoanana bebe kokoa amin'ny famahana ny olan'ny rano. Fangatahana nataon'izy ireo nandritra ny fitidiana fotony nataon'ny solitena avy ao anivon'ny OIT. Anohizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity ankalaza ny fahazato taona ny lycée Jules Ferry sekolim-panjakana isany namolavola olo-manga maro teto amin'ny firenena hatrany velany. Hetsika maro no karakarainy ireo tompon'andraikitra sy ireo mainto milalan'ny sekoly ankalazan'izany ka nanao antso avy ireo rehetra nandrato fianarana teo anivon'ity lycée ity ireo tompon'andraikitra ifarimbona ao anatin'izay fanatanterahana ny hetsika izay Hilary Nasolniay. Sekolim-panjakana isan'ny ela indrindra sy nanana ny lazany ary isan'ny namoaka olo-manga malagasy maro eto an-toerana sy anivelany lycée Jules Ferry Faravohitra. Isan'ny mampiavaka azy hatramin'izay ny fampanarana ny fitsipifehezana ho an'ny rehetra. Nahitam-boka ny tsara io raha ny fanazavana. Tsy menatra mihitsy zay miteny an'izany hoe raha mbola lycée mpanjakana tsy mbola lycée Jules Ferry zany mbola mahatana zay discipline zay. Fa tsy milalao amin'ny resaka fitsipifehezana mihitsiny ny eto amin'ny lycée Jules Ferry tsy manavaka io na zanakiza na zanakiza fa rehefa manaiky ny anatra eto dia manaraka ara-dalàna tsy miaraka mihitsy ny vokatra sy ny fitsipifehezana raha ohatra ka mikoragorana fitsipifehezana. Zay indrindra no safidiananay ilay teny faneva hoe sarobidy noho ny volamena
ny fahaizana sy fahendrena feno zato taona ny sekoly ankehitriny tsy namela izany andalo fotsiny ny tompona andraikitra sy ireo mainty milaly teto ka anao entsika ankalazana itsy fahazato taona ny lycée Jules Ferry ity izay atomboka amin'ny fotoam-pivavahana lehibe fa tezana teto amin'ity sekoly ity zany a ny fitodiana mandrakariva amin'ny resaka fivavahana na inona moa zany a fivavahana ataon'ny mpianatra misy ny mpianatra dia misy foana zay ka isantaranay zany an'izao jobily zao de izy fampivavahana lehibe zany ho karakaraina atao amin'ny efijeke marainarivo amin'ny 3 septambra amin'ny sabotsy avy zao amin'ny 7 maraina ka de mitodika aminareo rehetra zay nanovosoa teto amin'ity sekoly ity mpianatra mpampianatra mpandrarà ray aman-drenina mpianatra na de tsy nianatra tato ary izy reo mpanohana maro samihafa na eto atorana na nivelany ihany de atsoina mba hiary isotra sy ideran'Andriamanitra amin'ny fanokafana izany fahazato taona zany ho hitantsika eo zany ho fantatrao zany ny andindininy mikasika ny tantarany sekoly na tonga azy hoe tao anatin'ny zazato taona zay misy tantarany izy io hoeto eo ihany ko zany ny hoe ifankahita indray ny mpianatra rehefa nandalo teto zany de asa 7 taona tateoriana 50 taona 30 taona tateoriana de zay zany ny tena antony ka anaovanay zany antsoavo hoe tongava daholo nareo mpianatra rehetra fa dia ezaka zahay anao karazana rakitsoratra zany hoe rakitra misy ny anaran'ny mpianatra samy teo amin'ny frantsay moa de sy ny hoe annuaire mihitsy amin'ity fahazato taona ity raha tsy ahivina sekoly naoriny mpanjanatany tany amin'ny taona 790 ny lycée Jules Ferry niovaova araka izany ny anarany ka ny taona 770 sy 790 navadika ho lycée Faravohitra ny anarany amin'ny mahasekoly natsangan'ny mpanjanatany azy fa ino no nitantana ity lycée ity hatramin'ny taona 420 sy 790 ny taona 520 sy 790 noho izany vao notantana ny malagasy ity sekoly ity ka ny taona 2790 no niverina lycée Jules Ferry ny anarany araka ny fangatahan'ireo mainty milaly izay tantanany malagasy mandraka ankehitriny dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena tonga ho maly tany amin'ny désert ny États-Unis ny sombol'ilay astéroïde izay notrandrahany teo anivony na za milanja 50 sy 200 gramy ty ampahana astéroïde izay anaovan'ireo mpikaroka fanadihadiana mikasika ny fiatombohan'ny tany sy zao tontolo zao ty vovoka astéroïde izay milanja 50 sy 200 gramy no tonga tamin'ny alahady lasa teo tany amin'ny désert ny États-Unis tanjona ny afantarany fiatombohan'ireo zava-nisy teto amin'izao tontolo izao sy teto an-tany ho an'ireo manam-pahaizana eo anivon'ny NASA vokatry ny fikarohana nandritra ny 7 taona ity astéroïde tonga eto an-tany ity avy amin'ny astéroïde Bennu no nazahoana ity santionany ity zava-dehibe ny nazahoana izany ho ny tompony andraikitra eo anivon'ny NASA ahafana manao fikarohana mikasika ny foronan'ny tany sy ny zava-misy eto amin'ny izany nentina avy hatrany tany amin'ny toerana voatokana izany anohizana ny fanadihadiana aminy 3 taona lasa zay no nanao fikarohana tamin'ny astéroïde nahitana rano ireo siantifika raha iverenana ny fanazavan'ireo mpikaroka tamin'ny alalan'ny fifandoman'ny astéroïde sy météorite tetỳ an-tany no nahatonga ny zavatra maro ny rano mifarany etondray ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny rapitondray ary tombo klasy tombo vavelo matompo INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, 17 Tel Suruarive.
vous a présenté Ni Vavao. En choisissant l'université PEF, PEF l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Ni Vavao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.